Tonga soa ministra Augustin Andriamananoro. Io no fehezanteny ny tsenan'ny mpiasa ny ministra vaovao handray ny fitantanana ny ministera ny arena anaty rano sy jono ary ny ranomasina teto amin'ny birao Ampandrianomby. Fahatokisana ny fahaiza-manao ny mpiasa, fiaraha-mientana hanohizana ny vokatra ny abo tamin'ny jono eto amintsika no afatra napetraky ny ministra teo aloha Gilbert François. 2017 izy dia fa tafakatra tany amin'ny 575 milliards d'ariary. Maniry aho fa dia hoatran'izany 574 milliards d'ariary zany ny recette d'exportation tsika amin'ity taona ity. Fandraisana andraikitry ny tsirairay, fiarovana ny harem-pirenena sy fikajiana azo an'ny taranaka hifandimby, fitsinjovana ny ara-tsosialy ny mpiasa miaraka amin'ireo teboka nentin'ny sindika eto amin'ny ministera, hampandrosoana ny harena anaty rano sy jono no hataon'ny ministra Augustin Andriamananoro hibaiko azy amin'ny fanatanterahana ny asa eto amin'ity departemanta ity, indrindra amin'izao fikambanan'ny sekretera mpanjakana ny adidiny ranomasina teo aloha amin'ny ministera ny harena anaty rano sy jono izao. Tsy maintsy mametrakantsika fanjakana tsara taona mba tsara endrika zao republika zao ary miezaka koa mba hampisy ny fitoniana. Adidy lehibe ndraiky hitan'ny governemanta iraisana ny fiatrehana sy fandrindrana ny fifidianana mangarahara isan'ny nasiany tsindrim-peo tamin'ny lahateniny. Satria dingana fotsiny zao mba afatsika miroso amin'ny fifidianana ny voan'ny firenena amin'ny fanambiasana pahefana ny maneho ny rafitra demokratika. Ankoatry ny mpiasa marobe eto amin'ny ministera dia niatrika ny famindram-pahefana teto koa ny ministry ny asa mpanjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy ny ministry ny fizahantany miaraka tamin'ireo solombavam-boaka maromaro.